antsika rehetra indray ny tenanay amin'ity androany ity. Izahay dia misionera ato amin'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny Nomasina ny Farany. Dia ny anarako dia Elder Tombosoa. Ny anarako Elder Zanasoa. Ie, androany izahay dia hitezara hafatra mahafinaritra ho anareo rehetra ka hitondra ireo mpikambana fiangonana. Eto izy ireo dia hitondra ireo hafatra, izany hoe ireo toetra tahaka ny Kristina avokoa izay ananan'izy ireo tsirairay avy. Manasa anareo izahay hijery anazy hatramin'ny farany ary mino finaritra. Fantako hoe ny fahamarintetra dia mitondra fiadanam-po antsika sy fahatokitena. No sorom-panavotana izay nataon'i Jesoa Kristy dia afaka manana fanantenana isika fa raha mibebaka dia ho vonjena. Fantatro fa i Jesoa Kristy no Andriamanitra ny fitiavana. Noho ny fitiavan'i Jesoa Kristy dia nanao sorom-panavotana ho antsika izy. Fantatro hoe rehefa manana finoana isika dia afaka ny hanatanteraka fahagagana eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra ary afaka ny hanome koa fampanantenana izay efa nomany antsika. Fanetretera dia mitariky antsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra tahaka an'i Jesoa Kristy dia nanetry tena izy hanao ny sorom-panavotana ao antsika. Tiako ny hatsaran'ny toetra satria toetra iray nanamarika an'i Jesoa Kristy izany. Tsapako rehefa maneho hatsaran'ny toetra amin'ny hafa dia mahatsapa fifaliana foana. Anisan'ny toetra tsara nasehon'i Jesoa Kristy ny fankataovan'ny iray any an-danitra. Fantatro fa rehefa manana fankataovana isika dia manampy sy mitahantsika ny ray aman-danitra. Ny fahalalana dia mpatan-karika sy fahamarinana araka ny fampianaran'i Jesoa Kristy. Fantatro hoe rehefa maritra isika amin'ireo fisedrana izay hainantsika eto amin'ity fiainana an-tany ity dia azo ilay famonjena izay nampanantenan'ny mpamonjy antsika. Mankasitraka anareo ny jery hatramin'ny farany. Veloma daholo.